Aran Jesosy tafaona soma tsara amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro masina izay ataontsika eto amin'ny fiangonana malalatsika ity. Manana faneva izay mpanjinina tokoa isika dia ny fanevan'ny Krismasy zany dia izay mitondra ny lohateny hoe Krismasy fahasoavana. Androany isika dia hiresaka momba ny amin'ny hoe Krismasy fahasoavana mitondra fiavaozana. Efa novakina teo ny tenin'Andriamanitra fa ny faneva dia noraisina tamin'ny andinin-tsoratra masina manao hoe indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Teny ny anjely zany, fatatsika tsara fa efa rentsika manakoako mandrakariva zany teny zany hoe ao anatin'ny tahotra tanteraka reo olona zay nifanena tamin'ny ireto anjely ireto, ao anatin'ny tahotra raiky tahotra dia tonga ny tenin'ny lanitra hoentin' zany anjely zany manafaka azy ao anatin'ilay tahotra. Satria raha heverina hoe misy jiro be mitaratra anao manodidina, ianao latsaka ao ampovoany ao, inona no zava-manjo? Dia eritreritra zany dia ny hoe miatrika ady. Kanefany ao anatin'izany indrindra no tonga ilay tenim-pahasoavana ny hoe aza matahotra ianareo. Any zany dia efa azontsika iresahana ny amin'ny hoe izany ilay fahasoavana izay ataon'Andriamanitra, aposak'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa misy teny manan-danja anankitelo amin'ilay lohahevitra resahantsika, dia ny voalohany dia miresaka hoe Krismasy fahasoavana, avy eo dia hoe mitondra fiavaozana. Ho resahantsika reo teny telo reo, satria izay no tenin'Andriamanitra izay nomena ho alahatra. Krismasy dia fatatsika zany fa migadona efa akaiky tokoa. Raha vao miresaka atsika hoe Krismasy dia ny zavatra hitantsika voalohany dia hazo Krismasy sapin miravaka tahaka izao, tsy zany ve? Zany eny tompo. Mahita an'izao tsika fa fatatsika ve ny hevitra n'ireo zavatra rehetrarehetra mipetraka eo reo? Inona ny antony nanaovana azy hoe sapin? Ndeo azavaitsika. Ny antony dia anisan'ny hazo anankiray izay tena manana ny maha izy azy izy io. Mafy, ary indrindraindrindra eo amin'ilay fotoana izay mampilatsaka ny lanaizy dia amin'ny pôle nord iny zany, rehefa milatsaka io lanaizy io dia faran'izay tena mangatsika, tena mangatsika, tsy laitra raha ohatra ka hatsika zay ny resahana azy, fa tany dia fantatra hoe tena mangatsika. Fa io hazo io rehefa milatsaka ny sapin ka milatsaka ny lanaizy, milatsaka eo ambonin'io, dia io ihany ny hazo tsy mba maty, fa ny sisan'izay maty. Zany hoe milaza zany fa inona ny antony ampijoroana azy eo, dia ny amin'ny hoe symbole azo ilazana ny amin'ny symbole ny amin'ny fiavian'ny Kristia izay miaritra ny mafy ho anao. Zay.
Fa na mafy io ny tanin'andro, na mafy io ny hatsika, dia eo io miaritra n'izay. Moa tsy izay ve no hita tanan'Andriamanitra ny fiainanao fa na miodiko vy ianao na miodiko vanana makaiza. Eo foana Jesosy. Mihazona ny fiainanao eo foana Jesosy. Dia tahaka an'izany, izay ny antony hametrahana azy. Eo milaza ny aminy hoe ny faharetan'ny fiainana mandrakizay izay miandry anao, na iodina ho aiza ianao na iodina ho aiza, andrasany. Maharitra anao Jesosy ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny manaraka azo resahana ihany koa dia mahita antsika ny amin'ny jiro. Mety mipendrapendrana. Fa ny tena izy tamin'izany fotoana izany dia mety ho labozia. Mety ho labozia. Izany dia hilazana, hanambarana amintsika ny amin'ny nilazana fa Jesosy no fahazavany izao tontolo izao. Ka misy aina ao anatin'izany. Izay ny tsy anaovana azy elektricité zany fa amin'izao fa misy fivoarana. Tsy ataontsika hoe diso zany. Fa amin'ny fivoarana izay misy ankehitriny dia fa izy zany. Tena mitondra fahazavana. Kanefa aina ilay izy. Dia aina, mitondra aina ho antsika ihany koa zany. Zany fahazavana zany. Zay ray. Fa ny faharoa dia mitondra fahafanana ho antsika. Dia efa mampitodika antsika ho an'ny amin'ny hoe ny fibebahana marina, mafana izany fibebahana zany fa tsy mipetraka mangatsiatsika ho azy amin'izao hoe tonga dia miamangatsika. Tsy zany. Dia hitantsika eo ihany koa sarina laklosy. Tokony ho hita eo ihany koa zany ilay sarina laklosy. Zany dia maneho ny amin'ny fifaliana, mampiatseha antsika fa zao Kristy ilay mpisorona be tonga mitondra ny fahotantsika. Resahina ao anatin'izany Krismasy zany ihany koa izany. Dia misy ihany koa misary tena. Ny tena dia maneho ny aminy hoe iza ilay mpiandry olo tsara indrindra. Ambaran Jesosy zany tenan'izany, izaho no mpiandry tsara. Mampiseho an'izany. Reo karazana hitatsika eo ireo. Makalaza Krismasy tsinona isika, dia tokony ho fantatsika zany hoe inona ity zavatra ataotsika ity, mba tsy hanaraka ambokony fotsiny hoe rehefa tonga ny Krismasy dia misy an'izao, dia misy an'izao, dia misy an'izao, dia misy an'izao. Fa ny heviny dia zava-dehibe amin'ny fiainatsika ny andraisantsika azy. Izany hoe mitaona antsika ilay fijoroany, ilay fisehoany eo dia zao mitaona antsika hampahafantatra, hanana fifandraisana lalina hoe izao kay ny natongavany ity mpamonjy ity amin'izao andro Krismasy izao, ka mitondra fiainana ho antsika. Fa amin'ny tany izay tsy mahalala an'izany Krismasy zany, satria voasoratra eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity amin'ny Luka 10 dia zao hoe misy teny anankiray ao ka mampivily ny sasany raha ohatra ka tsy voatandrina. Dia ny inona zany teny zany? Dia hoe fifaliana lehibe. Raha tsy mitandrina amin'io isika dia lavo amin'io teny io. Satria nahoana? Business ny ao ambadika ny Krismasy. Azonareo ve? Business ny ao ambadika an'ilay Krismasy. Inona? Varotra. Mandeha ny varotra, mahazo vola, manana n'izay tadiavina rehetrarehetra. Na fifaliana lehibe, inona? Sakafo. Rehefa tonga ny Krismasy, inona ny ao ambadika ny Krismasy? Hihinana sakafo be atsika. Dia aiza lay teny tonga nofo maha Krismasy ny Krismasy, lay maha hatongavany Jesosy
ho nofo eo aminao. Ka raha tsy mitandrina isika amin'izay dia zay no ilazaka azy hoe business fotsiny. Fa izao ny atsika kristianina ny ahatongavana mahafifaliana lehibe ho azo atsika amin'izany krismasy zany, lay mpamonjy teraka hilazana hoe teraka lay mpamonjy Jehova no mpamonjy. Azontsika ve? Azontsika ve? Zay. Noho izany dia miala amin'izay fomban'izao tontolo izao zay tsika ny amin'ny hoe Christmas mira business. Tsy izy zany. Ary zay ny hitarian'izao tontolo izao atsika, hitariany hanakonany atsika, takonany amin'ny zavatra, amin'ny firehana maro isan-karazany isika, dia afeniny ao lay hisakany anao ho tratrany amin'ny hoe fitiavam-bola zay fototry ny ratsy rehetra. Noho izany dia fanapotehana an'izany zavatra rehetra ratsy zany, zay mahatonga ota, zay mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra, lay teny tonga nofo kanonina amintsika. Fahasoavana. Voalaza matetika zany fahasoavana zany. Atao didipotra ny zanakao dia hoe arabaina fa naninona. Arabaina fa nahazo fahasoavana. Satria naninona? Vita didipotra ny zazakely dia arabaina fa nahazo fahasoavana. Voaray mpandray fanasany tompo ny tanora dia arabaina fa nahazo fahasoavana. Fa inona le fahasoavana zay voarainao? Inona lay atao hoe fahasoavana? Inona no ambaran'io teny io? Inona no dikan'izany teny zany? Amin'ny fivavahana kristianina, ny fahasoavana dia fanampiana avy any an-danitra, omena ny olombelona, azahoan'ny olombelona famonjena. Atolotra fa tsy ianao no mikaroka. Zay mahasamy hafa azy. Tena atolotra ilay zavatra ngeza be, ilay fanomezana ngeza be avy any an-danitra, dia famonjena zany. Zany hoe fahafahana amin'ny fanameloana sy ny ozona mandrakizay ny fahasoavana. Satria voaozona ny tany noho ny anao ry Adamo. Zay? Voaozona dia nitsambadika ny fiainan'izao tontolo izao. Simba ny fiainan'izao tontolo izao. Lasa mifandrafa enina ny pralaza ny famono Kaina sy Abela. Jerevo, tantaran'i Kaina sy Abela. Vokatry n'inona? Vokatry ny fahotana zany. Ka ny amin'ny toe-pon'Andriamanitra zay tena tia ny olombelona rehetra noho ny hatsara-pon'Andriamanitra, dia famonjena avy any ambony any. Lay Andriamanitra tany ambony tany, nataony tonga eto ambony tany, hizara famonjena ho anao. Nataony tonga nofo, mahalala marary, mahalala ny zavatra rehetra, mahalala ny fahantrano, mahalala ny hirifiry, mahalala ny fangetahetanao, mahalala ny zavatra rehetra aminao. Io no ataony tonga ety ambony tany. Zay ilay fahasoavana. Ary zany no mahatonga antsika ao amin'ny fiangonana Loterana milaza ny slogantsika hoe soratra masina rery ihany, finoana rery ihany, fahasoavana rery ihany. Satria zavatra omena antsika maimaim-poana izany. Zavatra lehibe tokoa zany fahasoavana izany. Satria dia ilay fitiavan'Andriamanitra mihitsy mikasika ny olombelona zay tsy mendrika tiavina no tiavin'Andriamanitra. Sarotra zany amin'ny fiainana maha olombelona raha za olombelona ty dia raha ohatra ka ataoko hoe misy olona anankiray hoe tena tsy tiako mihitsy ty olona ty, dia tena atao mihitsy nefa zay hitiavako an'io.
kanefa mandefina ivoa, efa mamono a, efa manao an'izay zavatra tiany hanaovana. Sarotra ve sa tsy sarotra? Sarotra. Fa amin'ny toe-pon'Andriamanitra izay tsy mba mitahiry an'izany, izany no atao hoe fahasoavana. Tsy mba mitahiry ny fahatezerana, tsy mba mitahiry an'izany lolo-po zany. Fa na dia efa manao an'izay tena haratsy ny inona aza, dia mandray anao izy noho ny fahasoavana. Zany ilay fahasoavana. Zany natao hoe fahasoavana. Zany natao hoe fahasoavana. Ka ny fahasoavana dia tena mifamatotra amin'ny Jesosy Kristy, mifamatotra amin'izany anarany zany, satria ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena mifamatotra amin'ny atao hoe famonjena. Fa iza moa Jesosy? Jehova no mpamonjy. Zany ilay fahasoavana. Izany hoe raha lazaina mahitsy tena mazava kokoa, dia tena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay manana ny anarana ambony indrindra, izany no manala anao ao amin'ilay faharatsiana indrindra, izay tena ratsy indrindra, avotany tao anao, alainy tao ianao. Zany natao hoe fahasoavana. Tsy vitantsika zany, fa an'Andriamanitra irery ihany. Izany fahasoavana zany dia raisitsika sy ekentsika amin'ny fibebahana marina, raisina amin'ny fanantenana, ary tena tanterahana amin'ny firaisam-po tanteraka amin'i Jesosy. Dia hoy Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany 5:20, fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho, ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Tena feno zany fahasoavana izany, ary mirakitra ny zavatra rehetra izany fahasoavana izany. Noho izany, raha ambara mazava izany ny hoe fahasoavana, ny fahasoavana dia mamonjy, ny fahasoavana manamarina, ny fahasoavana mampandroso, ny fahasoavana mahatonga ny zavatra rehetra ho ekena, ny fahasoavana manavitra, mamela heloka, manome lova, manome toerana mafiorina maharitra mandrakizay, ary manorina fiainam-pahasambarana sy famindram-po ao amin'ny olona ny atao hoe fahasoavana. Tsy misy ivelan'izany. Noho izany ry havana, izany rehetra izany no mitondra fihavaozana amintsika eo amin'ny fiainana. Tsy miteny izany isika manao hoe mitondra fanavaozana. Tsia. Tsy fanavaozana. Raha fanavaozana, zavatra ivelambelany ihany zany. Fa mitondra fihavaozana zany hoe ny zavatra ao anaty, miaingany ao anaty, dia io ilay tenin'i Jesosy ny amin'ny teny hoe inona no ahalalana ny hazo, ny voany no ahalalana ny hazo, ny teny no ahalalana ny fahendreny. Dia hoy ilay mpandinika anankiray, mpanoratra anankiray, miresaka momba ny moralina kretianina. Moa ve ozy ka ny paiso ka hamoa manga? Moa ve ny voatabia ka hamoa letisia? Misy ve zany? Sampona. Raha izany no misy. Noho izany zavatra tena avy ao anaty mihitsy no avaozina. Fihavaozana zany, zavatra avy ao anaty ka ny ao abeany ao am-po, ny alehibeany zany fahasoavana zany, ny fandraisana zany fahasoavana lehibe zany, izany no avoakanao amin'ny vavanao sy amin'ny fihetsikao sy amin'ny fitafinao sy amin'ny fombanao sy amin'ny fifandraisanao.
fa rehefa tsy noavaozy ny fanahy masina ianao, rehefa tsy mandray an'izany fahasoavana zany ianao, dia miatsara velatsy. Fantatrao ve zany miatsara velatsy zany? Tahakan'izao zany, raha ohatra ka amelarantsika tsia eto, misy tsia zany eo, dia rehefa fafana iny tsia iny dia eo ambony eo ihany ny madio. Tsy zany ve? Fa ny ao ambany eo maninona? Zay. Misy loto ihany ao ambany ao. Dia tahakan'izany ny fiainantsika rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy tafiditra ao anaty ilay fahasoavana izay natobak'Andriamanitra amintsika araka ny ilazana azy teo, fa sady mamelona atsika zany, dia miatsara velatsy tsika, ka te hanasongadina ny fiainantsika amin'ny ankapobeny fotsiny, kanefa ao anatiny ao dia inona? Loto. Oharin'i Jesosy amin'inona zany? Oharin'i Jesosy amin'ny fasana. Oharin'i Jesosy amin'ny fasana. Maninona ny fasana? Madio ivelany. Tsy zany ve? Lokona ho fotsy, ho tsara ery, nefa inona ny ao anatiny? Faty, taolana, loto, vovoka. Ka raha mandray an'ilay Krismasy isika izao, miaina ao anatin'izany Krismasy zany tsika izao, izay Krismasy fahasoavana, dia mitondra fiavaozana ao antsika izany. Manomboka an'izao zany, dia izao miala. Ary tsy maintsy esorina eo amin'ny fiainantsika izany lalana rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra te hampiainanao eo amin'ny fiadanana mandrakariva. Ilay fiavaozana zany, raha lazaina amin'ny teny vahiny dia zao, tena transformation mihitsy zay. Tena ho an'ny fiangonana sy ho an'ny mino, fiavaozana amin'ny zavatra zay jerenao lavitra any, hoe inona no jerena any alavitra any, fa tsy tia kaiky ty. Inona no maha-kristianina izao raha nahazo Krismasy sy fahasoavana? Inona maha-kristianina azy zao? Tsy ny androany ihany, fa ny ampitsiny mandrakizay, zay hitaomanao ny olona hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izany ny maha-fiangonana misionaly atsika. Ady no hatrehana amin'izany, kanefany na ady aza no hatrehana amin'izany, dia zao lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ka mandresy isika manoloana an'izany ady lehibe zay ataotsika izany, satria an'Andriamanitra zany ady zany, fa tsy anao intsony, satria efa tonga ilay fahasoavana zay miady ho anao. Ny anjaranao, Jehova miady ho anao, fa ianao kosa mangina. Zay no izy. Noho izany, ilay loha hevitra atsika androany zany, dia tena manana toerana lehibe ao amintsika ilay asan'Andriamanitra. Ilay asan'Andriamanitra dia manana toerana lehibe amintsika. Ka ilay Andriamanitra miray telo, ao zany ilay Andriamanitra ray, ao ilay Andriamanitra zanaka, fa ilay Andriamanitra fanahy masina dia mpisolo vava sy mpiaro atsika amin'ny zavatra rehetra. Ka amin'izany dia mampiorina atsika ao amin'ny Kristy izy. Ampioreniny ao amin'ny Kristy tsika, ka mampitoetra ny fiadanana ao amintsika. Dia izany no ataontsika rehefa manao ny asa sy fampahirezana atsika amin'ny maraim-baovao na amin'ny fotoana ny asa sy fampahirezana, dia vakina ny teny fahaefatra. Dia fantatsika tsara ny zavatra voalaza ao anatin'izany, fa ny fanahy masina no mitarika atsika sy mampianatra atsika handeha
ho amin'ny marina. Ry havana, Krismasy fahasoavana mitondra fihavaozana ho antsika. Mijery midina ho antsika Andriamanitra. Zay ilay fahasoavana. Mijery midina Andriamanitra. Ny toe-pony dia izy tenany mihitsy no naniraka ny zanany ho ety amintsika. Ka mikendry ny fiainantsika manontolo izany fahasoavana izany. Tsy ny apahany fa ny iray manontolo. Izany no mahatonga ny Paoly apôstôly milaza hoe amin'ny Romanina 12:20. Romanina 12:20. Ndeo vaketsika zany tenin'Andriamanitra zany. Romanina 12:20, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany. Ho amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrampon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny teninareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Satria efa mandray an'ilay fahasoavana lehibe ianao dia miova tanteraka amin'izay zany ilay fomba fisainana ratsy rehetra. Miova ho tsara. Ny tsara lasa mihatsara ihany. Ny ratsy miova ho tsara. Ary ny loto miova ho madio. Ny mainty miova ho fotsy. Raha zay ny ilazana azy ny amin'ny fahotantsika zany, lay faratsiana ao amintsika zany, dia zany mihitsy no hanaovan'Andriamanitra azy. Ovaina noho ny fahasoavana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika. Ry havana, mandehana ary amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa hombanao izy anio apitso ary ho mandrakizay. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika. Saotranao indrindra zahay Jesosy ny amin'ny teny izay omenao anay. Ifonanay aminao ny tsy famendrehanay. Ifonanay aminao ny tsy fahaizanay mandahatra izany teninao zany. Fa masina loatra ny teninao, tsy takatry ny sainay. Kanefa dia ampianaro zahay ry Tompo hanaraka ny sitraponao. Misaotranao ny amin'ny fahasoavana lehibe izay atolotra ao anay. Ndreto izahay, ry Tompo mandray izany fahasoavana izay atolotra ao izany. Sambatra izahay satria olom-boavonjy. Sambatra izahay satria efa hatoronao anay amin'ny alalan'ny zany fanaingonay ny hazo Krismasy zany, ilay fiainana mandrakizay izay atolotra ao ho anay. Ary ny faharetanao miaritra an'izany faratsiana izany dia io ianao Jesosy vonona mandrakarivo mandray an-tanana ny fiainanay. Vonjeo izahay ry Tompo mba tsy ho tratry ny fifaliana izao tontolo izao ka faly amin'ny fihinana-kanina sy ny amin'ny fidiran'ny vola fotsiny ka lazaina amin'izany fa zany ny fahasoavana. Diso ny eritreritray. Esory aminay zany. Fa ho fifaliana lehibe fa lay mpamonjy teraka dia Tompo sy mpamonjy Andriamanitray eo amin'ny fiainanay manontolo. Saotra Jesosy fa ataonao eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaranao no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.